Izay tsy politika ny ataonay fa enquête judiciaire, enquête pénale. Zay efa nanaovana tapitra tany amin'ny fitsarana. Fa izay ny antony namononandreo mba tsy hahatongavan'ireo PV falsifiereo any amin'ny olona tokony andefasana anazy. Fa novonoina kitsirano ireo olona ireo. Ao anatin'ny dictature totale tsika izao mba hampadaniana kotikotany Andry Rajoelina, hampamonony izay olona mamoaka le secret. Courage daholo tsika malagasy. Nivoaka tamin'ny fahangina ny Faniry Soerneve ny mahakasika ny tena marina momba ireo olona 5 tifirina teny Andohanimandry seza ny faha 1 ny volana Novambra 2024 lasa teo. Raha ampatsiahivina kely aloha dia izao ny zavatra nitranga tamin'izany. Ny talata 1 Novambra 2024 lasa teo dia nisy pobasy be nandritry ny adiny iray tany Ambohipo Andohanimandry seza ary vetivety dia niparitaka izany vaovao izany. Inona ny zavatra nitranga? Gendarme, élément de gendarmerie maromaro no nifanenjika tamina olona mandeha tongotra ary nisy tomobile 4x4 fotsifotsy Toyota Land Cruiser anjanona teo. Araka ny voalazan'ny olona teny an-toerana dia efa teo ilay 4x4 io ny maraina ary nisy plaque rouge, izany hoe tomobile mpanjakana izy io. Rehefa tonga ny gendarme dia nitifitra n'io fiara io. Nisy olona 7 tao anatiny ary nivoaka tao daholo zareo nandeha nitsoaka. Voatifitra ny 5 tamin'ireo olona ireo ary maty tsy tsaha-drano. Araka ny vaovao navoaka ny gendarmerie tamin'io fotoana io dia hoe nikasahanao fanafiana vila teny Andohanimandry seza ireo olona 7 tao anatin'ny fiara-panjakana ireo no tratran'ny zandary teny an-toerana ary novonoina ho faty avy hatrany. Nolazaina fa hoe tsy nisy plaky ihany koa ilay fiara nentin'izy ireo kanefa ny olona rehetra teny an-toerana efa nahita ny plaque rouge. Ny zavatra hafa amin'ity afery ity koa dia nahitana vola be, basy, atotan-taratasy maro isan-karazany ary kasehany Bianco izay noheverina fa hoe sandoka tao anatin'io fiara io nefa tsy mbola avy nanao fanafiana nolazaina hoe ho kasaina ataon'izy ireo akory ireo olona anankifito ireo. Avy aiza izany io vola be io? Ho atao inona? Omena an'izy? Hoentina izy? Efa fantatra amin'izao fa nisy mpiasam-panjakana dia mampiongo Roberto Carlos izay tale teo aloha teo anivon'ny Instat izay tompona andraikitra amin'ilay fiara. Nisy kolonela iray ihany koa antsoina hoe Edmond anisan'ny maty tamin'ity fitifirana nataon'ny zandary ity. Namoaka fanambarana ofisialy moa ny Instat tao aorianan'ity resabe ity ny 12 Novambra 2024 fa tsy tompona andraikitra mahakasika ny zavatra nataon'ny Roberto Carlos izay tale teo aloha teo anivon'ny Instat no sady mpikambana tao amin'ny kabinetra ny présidence ary fiara efa tokony naverina ny volana Jona lasa teo ilay nampiasainy saingy tsy mbola naverina. Amin'izao fotoana izao dia mipetraka ny fanontaniana hoe tena fanafihan-jolahy tokoa ve ity zavatra nitranga teny Ambohipo Andohanimandry seza ity? Raha tena fikasana hanafika ilay vila marina dia maninona ny tonga dia nitifirina ho faty mihitsy ireo olona ireo fa tsy natao fanadihadiana akory? Iza no lehibehan'izy ireo? Inona no antony nanaovany an'ilay fanafihana? Ankoatr'izay ihany koa dia fantatra fa teny akaiky ny trano fonenan'ny filohan'ny anteny miera-pirenena Christine Razana Mahasoa no nitrangan'ity afery ity ka misy ifandraisany ve? Maro be ny fanontaniana mipetraka noho ny zavatra maro tsy mitombina mahakasika an'ity raharaha ity. Raha ny resaka nataon'ny Faniry Soa dia mbola misy ifandraisana amin'ny resaka fifidianana ihany ity afery ity. Nisy document maromaro mahakasika ny fifidianana tao anatin'ilay fiara io raha araka ny nambarany ihany. Ny information azonay dia olona tsy andeha hanafika ireo fa anatitra document sy anatitra vola amina toerana anankiray izay eo amin'ny manodidina eo. Tao anatiny io tomobile io dia nisy vola 2 milliards d'ariary, 10 milliards de FMG. Nakaiza io vola io? Hoentinaiza io vola io? Faharoa, misy document tao ary ireo document ireo misy ny bureau de vote fictif rehetra eran'i Madagasikara. Ary tsy vitan'izany ihany fa anisan'ny olona tena akaiky ny fitondrana ary nafantatra ny tsy ambaratelon'ireo mpitondra ambony teto Madagasikara Roberto Carlos.
io directeur an'Instat io dia conseiller non permanent an'ny prime ministre. Conseiller ihany koa izy tao amin'ny SGAP tao amin'ny Dinandriamaholy ary conseiller an'ny PAN. Ireo anankitelo ireo mahaconseiller anazy daholo. Dikan'izay olona tena akaiky fitondrana io fa mahafantatra secret. Nanazavy Ifaniry Soerinaivo fa ankoatr'ireo andraikitra andraisin'ireo teo anivon'ny fitondrana dia irakiraky ny présidensa ihany koa i Roberto Carlos. Malala secret io olona io. Malala secret ary irakiraka. Tamin'izy tao amin'ny présidensa dia nirahany tao amin'ny présidensa anatitra vola tao amin'ny PAN nanaovana motion de censure. Iza zany nampanao le motion de censure? Rajoelina. Tao amin'ny présidensa nampanao le motion de censure izay saika analana ny Tsay Christian. Rehefa saika hoe sorona teo amin'ny toerany Tsay Christian dia toy izao ny zavatra nitranga araka ny voalazan'ny Ifaniry Soerinaivo hatrany. Tena siny mamravatomanga pression Rajoelina hoe avereny io ajanona io fa tsy ekena ny analana ny Tsay Christian fa Tsay Christian ihany ny ilaiko mipetraka eo. Avy eo nijanona zany le motion de censure dia manomboka tendu ny entre ny PAN sy ny primature. Io bandy io koa dia efa nanomboka ny vadika tanteraka aty amin'ny PAN izy. Tsy hoe nandeha tao an-tranon'ny PAN zareo tamin'io fa mbola teo ivelany. I PAN Christine Razanamahasoa teo mbola tany amin'ny Assemblée nationale amin'ny fotoana io. Fa ny document izay nentin'ireo olona ireo dia document avy amin'ny chef district fitopolo isy manerana ny Madagasikara. Misy ny PV izay novaina, PV falsifié avy amin'ny fokontany raiky amby telopolo sy sivanjato. Exactement, bureau de vote miisa 2397 plus exactement ary mitotaly vato 1 697 700. Zay ny zavatra tao anatin'ireo PV ireo izay 1 697 700 voix ho an'ny Andry Rajoelina. Raha arak'izany dia ny fahafantarana ny tsiambaratelo sy ny fananana an'ireo atota taratasy ireo zany no antony namonoana an'ireto olona nilazaina hoe jiolahy reto. Fa izay ny antony namonoana an'ireo mba tsy hahatongavan'ireo PV falsifié ireo any amin'ny olona tokony andefasana anazy. Raha araky ny nazavain'ny Ifaniry Soerinaivo dia maro ny bureau de vote tsy miexiste. Misy bureau de vote any amin'ny toerana feno fasana, ny sasany any amin'ny tranona olon-tsotra fa tsy misy birao akory ary misy PV amanjatony dia olona iray ihany no mameno azy. Mbola araky ny voalazan'ny Ifaniry Soerinaivo ihany dia ankoatran'ireo taratasy mahakasika ny fangalaram-bato ampandaniana ny Andry Rajoelina dia mbola misy ifandraisany amin'ny resaka mahakasika ny afera Gemfields any Londres ihany koa ty afera iray ity. Misy ihany koa dossier hafa izay manahirana ity fitondrana ity izay mety ho toratonga ny ampelantanan'ny fitsarana ny Londres dia mety apidikizo an zareo ary mety hanampy be dia be ny investigation mikasika ny kolokolo izay ataon'ireo mpitondra ireo eo amin'ny fitondrana. Ka arak'izay resaka nataon'ny Ifaniry Soerinaivo izay dia mahakasika ny hoe tena jiolahy marina ve zany izy reto sa tsy dia izao ny hevitry Ifaniry Soerinaivo. Tsy misy hoe sommation fanenjena, tsy misy hoe namaly ireo olona ireo na nitifitra koa ary tsy misy diambala na hoe douille na cartouche na ohatr'izany teo amin'ilay tomobile fa ny diambalan'ny zandary no betsaka teo. Izany dia midika fa novonoina kitsirano ireo olona ireo. Manamafy an'izany Fleury Rakotomalala tamin'ny analizy nataony manokana izay navoakany tao amin'ny tambazotra-tserasera Facebook. Nanome proof maromaro izy fa tsy jiolahy ireo olona ireo. Ny voalohany dia izao. Ny zavatra nitranga amin'izay teny Mandriseza dia izao. Samy nahititsika dia basy. Samy nahitsika hoe Wilson ny combat. Samy nahitsika hoe zao. Normalement basy ohatran'izany tokony hisy numéro de série afahana m'identifie azy. Dia rehefa tena nanalizeko ilay izy jireo tsara le basy ane nanalizeko ilay izy dia hita mihitsy hoe naverina, nolokoana, no niantony maro samihafa mety kikisana le numéro de série mba tsy hita. Satria rehefa natao ny fanadihadiana dia reny basy reny tany amin'ny taona 2010 tamin'ny andro ny rotaka nipotran'ireny zavatra reny basy reny tao Madagasikara. Tsy manendrikendrika an'izany izy fa anisan'ny tompony andraikitra ambony amin'ny firenena no nazahoana ny renseignement io tany amin'ny taona 2010 no nanomboka nisy reny basy reny.
ankoatr'izay dia mbola manana profy hafa ihany koa i Fleury Rakotomalala mahakasika ny resaka basy na ireo izay nolazaina fa nampiasain'ireo olona tao anatin'ny fiaram-panjakana na ilay nampiasain'ireo zandary. Faharoa, raha nitifitra kosa raha le ireto le nenjehany dia tsy nanana réflexe ave ireto mpanao gazety akasary ny douille an'ireto le pistolet na reto le 9 mm zany an'ireto le Wilson combat zoomeko ihany koa ty fitaratra lunette arrière jereko le impact an'le balle dia jereo tsara nefa ny lavaka rehetra amin'in'le lunette arrière iny fa lavaka miditra any anatiny ary maninona ny tsy vaky le lunette satria akaiky le tir ary jereo tsara fa ny tomobile le gendarme tonga teo mbola afahantsika manaprofy ihany koa fa tsy nisy ny tir avy ao anatiny dia tsisy mihitsy amin'le parabrise n'le gendarme hoe diana bala. Ny profy manaraka an'izany dia ny fijoroana vavolombelona izay nataon'ny olona teny an-toerana izay navoaka ny fahitalavitra MBS. Rehefa nanontany ny mpanao gazeta an'le vehivavy le nitenen'le gendarme idio vavadinareo fa sao dia tafiditra any izy dia niteny mazava tsara ilay vehivavy hoe tsy nahita anazy mitondra basy atoko fa rehefa tratra tao ambadika tao izy dia nitifirany le gendarme ary mbola somary velona dia hoe mbola velona taperiny zareo ny ainy ozy izy. Izy aloha tsy nitondra aloha le anankiray nitana maso nitsoaka anakany aminay fa fatorany zareo mifatotra ny tanany anankiroa dia nitsoaka dia tenen'le gendarme hoe mijanona dia izy tsy nijanona dia farany amin'izay izy atsofoka tao amin'le ambadikin'le vavahadinay tao izy dia tao amin'izay izy vao nanana nitifirin'le gendarme dia rehefa tonga tany amin'izay izy dia farany taperiny zareo ny aio. Ny ampamoaka manaraka izay navoaka ny Faniry Soernaivo izay mbola misy fandraisany akaiky dia akaiky amin'ity afera fitifirana olona teny Andohanimandry seza ity dia toy izao. Ao anatin'ny dictature totale tsika izao mba hampandanina kotokotany Andry Rajoelina satria nahoana mamy ny seza mamy le mijanona eo 5 taona fa indrindra rehefa miverina eo fandroana izy dia misy ireo Wagner Russian ary ireo ataontsika hoe orinasa frantsay tsy manana scrupule miara-miasa amin'zareo andeha ividy ny Secrène ny Ilsepars ary ny Port ny Diego. Mbola nazavainy ihany koa hoe inona no antony hanomezana an'izany Secrène sy Port Diego zany. Misy carrière na diamant any Diego itsay Christian no manao emprise amin'ny carrière na diamant io amin'izao tsika amin'ny teny izao ary io carrière na diamant io ny enjeu amin'ity élection ty ary amono zareo olona izay tokony hovonoina rehetrarehetra mba tsy hampivoaka an'izany secret zany. Misy fifandraisany akaiky dia akaiky tamin'ny resaka fifidianana sy fampandaniana Andry Rajoelina ity famonoana olona 5 teny Ambohipo Andohanimandry seza ity raha arak'izany voalazan'ny Faniry Soernaivo rehetra izany. Tsy mitsaha mitombo andro aman'alina ny skandala izay mitranga eo amin'ny fitondrana. Tsy vitany hoe invalide ny candidature Andry Rajoelina. Tsy vitany hoe tsy mahazo milatsaka izy fa sady tsy ara-dalàna ny filatsahany satria tsy malagasy intsony izy mizaka zom-pirenena hafa izy efa tsy manana zom-pirenena ahafahana milatsaka izy dia mbola manao fifidianam-bato manao bureau fictif fa indrindra ampamonony izay olona mamoaka le secret. Dia i Général Bomba no ampanaovina ny mission hoe tonga dia ajedaka daholo satria bomba sahala amin'ny robot mihitsy manajedaka olona dia avy eo lazaina hoe jiolahy ireo olona eo. Tena betsaka tokoa ny zavatra tsy mitombina mahakasika an'ity afery ity raha ny zavatra lazain'ny Faniry Soernaivo no enoina tsara. Raha nilaza ny zandary fa fanafiana ny nataon'ireo olona teny Andohanimandry seza dia i Faniry Soernaivo kosa dia mahatoky tanteraka fa tsy asan-jiolahy nataon'ireo olona ireo ary raha nilazaina fa efa maro ny dossier maloton'izy ireo dia mipetraka indray ny fanontaniana hoe fa maninona no izao vao misy action. Possible reo olona reo manana dossier, possible reo olona reo efa nisy zavatra tsy manjary nataony fa tamin'io andro io izy aloha tsy nanao fanafian-jiolahy satria avoaka daholo manko hoe io olona io fa ohatr'izao nanao an'izany izy ko maninona mbola nataony PM Tsay Christian conseiller efa zany izy ko maninona mbola nataony SGAP conseiller efa zany izy ko maninona mbola meilleur ami any sipany SGP efa zany izy ko maninona izy mbola directeur atao amin'ny Instat.
Resaka osika amin'ny fifidianana mihitsy no tena anisan'ny namonoanan'ireo olona ireo fa tsy misy asan-jolahy raha ny fijery ny fanirisoerinaivo manokana. Tsy Roberto Carlo ihany io nolazaiko io fa ireto olona sasany izay miaraka amin'ny zareo reto misy garde du corps, sasany misy hirakiraka, ny sasany misy homme de main, sasany fa na tiana na tsy tiana dia tsy araky ny eritreretan'ny zareo anazy ity élimination indray mandeha ity fa noho ny fikoropahana dia tonga dia hoe ajetaka fa tratra ny osika be natao amin'ny fifidianana. Manoloana n'io zavatra nitranga io dia manentana ny fianakavian'ireo maty fanirisoerinaivo mba hametraka fitoriana noho ny famonoana ny havan'izy ireo satria tena famonoana tokoa ny nataon'ireo zandary raha ny nambarany fa tsy nisy famaliana avy amin'ireo olona ireo akory. Dia manentana ny fianakavian'ireo olona anankidimy ireo i se manifester ary hametraka fitoriana pour assassinat par les forces de l'ordre. Manao antsoavy ihany koa fanirisoerinaivo amin'ireo miaramila, zandary na polisy izay mpitandro ny filaminana rehetra mba handray ny fepetra rehetra hanajanonana an'io fitondrana io. Miantso ny miaramila, miantso ny polisy, miantso ny gendarme mbola mba tonga saina andraisanareo fepetra re tompoko fanajanonan'io fitondrana io fa tsy ataon'olona ninidonia sy fanafiana teo ambony eto daholo tsika rehetra. Ary ny farany dia mampahery antsika malagasy rehetra hifanirisoerinaivo. Mahiresa daholo, courage daholo tsika malagasy.